Sehatry ny fampianarana ambony kosa atoato dia tsy maintsy safidy ny lalam-piofanana izay arahany ao aorianan'ny fahazahoana diplôma baccalauréat ireo mpiadina betsaka ny fitoeram-pampianarana ambony ankehitriny tokony ahisafidy ireo mpianatra ary irony manana irony antsoina hoe habilitation irony no tokony atonina raha ny fanazavana nambaran'ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy afantatra ihany koa fahanomboka amin'ny taona 17 atao fanadina-panjakana ny fahazahoana ny diplôma eo anivon'ny paramède toy ireny baccalauréat ny BPC ireny zany ny fanadinana vao ahazony diplôma eo anivon'izay paramède zay. Koa zany ireo le fampianarana ambony isan-karazany miforona andray andreo eo re tena hoe manao azy tena hoe andray mpianatra eo koa nefa hoe mitady vola fotsiny dia mamitapita bahoaka satria eto zany dia milaza fa ny fampianarana ambony habilité hafa ny hoe agrément homologation zany tsisy tsony ny fampianarana ambony fa ny habilitation ihany misy azo anto ary ny ministère fampianarana ambony irery ihany no afaka manome an'izay habilitation zay dia rehefa afaka miasa kelikely moa dia misy koa natao hoe accréditation dia izay ngambaka oka mba ho jeren'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra tsara zay hiditra io fa manjary tsy ekeny any fakola diplôma rehefa avy eo izay ny nandraisanay andraikitra zany amin'ny resaka paramède indrindraindrindra ny paramède dia nisy volavola didim-panjakana zay natolotra teo anivon'ny conseil de gouvernement zay mbola zay mekena zany satria ny paramède miforona vetsavy roa nefa tena saripady satria aina no kirakiraina ka manomboka amin'ny 2017 zany raha fehezina dia efa tsy hisy intsony zany hoe paramède hanome diplôme ny mpianana fa atao examen national na salam-bac zany io amin'ny licence en science de la santé satria adidinay zany amin'izay kio manko mba mitovy mitovy ny kalitao ary kio mba mitovy re mpianatra reo na ny avy any privé na ny avy aty amin'ny fanjakana satria na ny fanjakana na ny privé dia samy anao an'izay examen national ary ministère ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy miaraka indray amin'izay